Tanterahana an'io eto amin'ny Don Bosco Rankorindrano ny fizarana ny loka tamin'ny lalao fisarihana no karakarain'ny SIM niarahana miasa tamin'ny Ministeran'ny Industrie, Commerce et Artisanat ho fanentanana ny olona hanjifa ny vita malagasy. Loka voalohany fitsangatsanganan'olon-droa à Sainte-Marie, loka faharoa bon d'achat 200 000 ariary, loka fahatelo panier garni misy vokatra malagasy miantsy. Faly be tena faly be satria tsy napoziko mihitsy koa moa ilay izy ny tena mariny mba hoe sendra nividy zavatra tao amin'ny scortaria ino moa taria midiga dia nanandrakandrana fotsiny dia taitra be na haino an'ilay telefona hoe ianao nahazo an'ilay voyage tena hoe sao dia mandainga dia tsy mandainga ka ianao mihitsy dia izay hoe tena faly be. Za zany tena mampirisika antsika rehetra mihitsy azoto hanjifa sy ampiasa moa zany ny ana vita malagasy satria tsy mena amin'ny tany any ivelany mihitsy ny vokarintsika eto Madagasikara.